dia raina ny tompo. Alleloia. Sotra an'Andriamanitra lehibe tsika no ity andro androany ity. Aza matahotra fa ilay Andriamanitra mbola eo amin'ny seza fendrianany dia Andriamanitra mandrakizay tiany ianao ary manomboka androany ho asehonanao isan'andro any fa tsy afoy anao na andao anao izy. Alleluia. Andehantsika hanokatra ireto andinin-tsoratra masina vitsivitsy reto amin'ity hariva ity. Boky ny Agay toko 2:5. Filazantsaran'ny Jaona toko 4:12, 5:12, 7:10. Salamo 1:10, 10:10 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita ireo tenin'ireo dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy araka ny filaharany avy. Agay toko 2:5. Jaona filazantsara toko 4:12, 5:12, 7:10. Salamo 1:10, 10:10 sy 1:10. Boky ny Agaytsika izao toko 2:10. Araka ny teny fanekena nataoko aminareo fonivoaka avy tany Egipta ianareo no itoerany fanahiko aminareo. Aza matahotra ianareo. Jaona filazantsara toko 4:12 ato amin'ny 10:10 no anomboantsika azy. Raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko zany. 10:10 raha tia ianareo dia tandremo ny didiko. Ary zao angataka amin'ny ray ary izy hanome anareo mipampionina hafa mba ho ao aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Salamo 1:10 amin'ny anaran'ny Tompo no mbola amakitsika ny 10:10 fa 1:10. Amorony fo madio aho Andriamanitro ary avozo fanahy marina ny ato anatiko. Aza manary ahialy eo anatrehanao ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Alleluia. Zavatra telo no resantsika. Nakiray aloha dia manao famintinantsika makasika ny fanahy masina. Faharoa dia ny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny fanahy masina sy ny nanomezana azy. Ary ny fahatelo farany dia itsodrano ny tsirairay avy izay mialohan'ny faranany ity fotoana ity any amin'ny faran'ity toriteny ity. Ary sitrapon'Andriamanitra zany izay mendrika rehetra, izay zanaka fiadanana rehetra, izay zanak'Andriamanitra rehetra manomboka androany hariva ho tanteraka eo amin'izany tsodrano zany. Amen. Be dia be ireo zavatra efa nolazaina sy nambara teto nomboka tamin'ny larobe, lakamisy, zoma, tamin'ny fotoam-bavaka maraina, tamin'ny fivoriana andavanandro, tamin'ny talata toy izay koa ny tamin'ny alakamisy, ary indrindraindrindra ny tamin'ny maraina. Ataoko fa ampy feno ary manaraka izany ny fanahy masina koa nge rehefa tonga dia hitondra fahatakarana, hitondra fahalalana tsara ary manomboka hatreto dia ho fantatra ao tsara hoe iza moa ny fanahy masina. Fa raha azo tsika tsara
ny zavatra rehetra izay efa nolazaina, ny zavatra rehetra izay efa nambara dia azontsika raisina hoe ny fanahy masina dia loharano. Mafibeny aleloha amin'ny sera rehetra aloha azafady, amin'ny frera rehetra azafady. Hoy ny Salamo 4:7 manao hoe ao aminao no misy loharanonaina, ny fahazavanao no ahitanay fahazavana. Fanahy masina ve? Loharano izy. Ny Isaia 9:20 dia miresaka io andinin'io manao hoe ampopoipoika renirano eny amin'ny toerana avo aho, ary loharano efovoan'ny lohasa, anao ny hevitro fary aho, ary ny tany karakaina ho loharano mipoipoika. Aleluia! Nanomboka tamin'ny maraina, nanomboka tamin'ity androany ity, misokatra zany loharano zany. Tsy azony devoly tapenana, tsy azony volotsakanana. Isan'andro dia anokatra zava-baovao anao, eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fahasalamanao, amin'ny andronao rehetra. Amen, 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 amen. Loharano ny famonjena. Hoy ny Romanina 9:20 ao amin'ny teny io misy teny hoe ny fanahy dia mamonjy. Taditinao moa ny tantaran'ny Agara sy Ismaela rehefa niara-ny fandroahana avy tao amin'ny Abrama sy ny ankonany, lasa izy ireo. Tsisy direction, tsisy tanjona, fa zay fantatra dia hoe voaroka renireny tany anefitry Beriseba izy. Fa ny Genesis 2:7 dia miresaka fa rehefa tena lany ny rano, lany ny vatsy, very hevitry Agara, ary tsy nanan-kantenaina intsony. Napetrany teo amin'ny fototry ny hazo rainy zazy, dia nitomany, dia lasa izy niataka na nisy elanelana, dia teny izy no niteny hoe tsy tiako hita ny afatesany zazy. Fa tamin'izay fotoan'izay napairatiny anjelin'Andriamanitra ny masony Agara, dia nahita lavaka fatsakana, nahita loharano izy, dia lasa izy dia nameny rano sy ny hoditra, ary nampisotro ny zazakely, voavonjy Agara sy ny zanany. Isy loharano mpamonjena ny any amin'ny tokantrano sy ny isam-pianakaviana, isaky ny quartier, isam-piangonana, manomboka androany. Tovy amenina mafy be zay mino rehetra, amonjy ny zanakao, amonjy ny vadinao, amonjy ny reninao, amonjy ny fianakavianao, amonjy ny piraitam-po, amonjy ny piraitan'ny razana amintsika ane, fiasavana masina teto. Amen, 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 amen. Loharano mpahagagana, loharano mpanasitranana, loharano vahaolana. Amen zany a. Amin'izao fotoan'izao, ny olanao zay savovina amatona ny amam-bolany, za miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy, azo fanahy masina levoniny zany zao arivo zao. Amen. Ndre mandeha nefa nahitako nofo mihitsana, rehefa nijerena le izy cancer, ary ny zava-doza dia ity, nanomboka hiparitaka ao amin'ny tenan'ilay lehilahy zay nanana an'izany reto mandozy zany, io zava-doza io verevitra tsisy fanantenana tsony, efa nalohany hôpitaly, ary efa tena zany ny tena hoe tsy hitantsony zay atao. Saotra ny tompo, rehefa miasa izy tsisy masakana, ny rano fanahy masina, ny rano ny heriny, ary tao amin'ndray mpimaso, ndray mpimaso, averiko indray mandeha, ndray mpimaso, ndray mpimaso,
tsy hita mba mitrasy, tsy fantatra hoe taizany nisy an'ilay izy, verina milon'ny zavatra rehetra. Ho anao koa androany zany loharano zany, ho anao koa androany zany loharano zany, frère, avela hiboiboika fanasitrana anao anao fanamasina, avela hiboiboika fahagagana ho anao fanamasina, dia anao vahaolana mahagaga eo fiainanao izy, isan'andro isan'andro isan'andro, iainanao ane zany, ho hitanao zay zany, ho ataony aminao ane zany. Amen, 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 amen. Ny tanjon'Andriamanitra dia izao, tsy hoe tsisy olana intsony ny fiainanao, tsy hoe tsisy aretina intsony, mbola eto an-tanitsika rehefa ho tonga ny fotoana ho avy zany, raha maharitra amin'ny tompontsika rehefa tonga ny an-danitra, tsisy aretina intsony, tsisy olana intsony, tsisy problema intsony. Ho fantrano hoe nofinofy sisy zany, ekolazy e nofinofy sisy zany, zao ndray hony e nofinofy sisy zany. Fa saingy mbola eto an-tanitsika mandalo ny olana, mandalo ny aretina, mandalo ny tsy fahasalamana. Fa ny tanjon'Andriamanitra dia zao, ao amin'ireny épreuve rehetrarehetra ireny, afaka tafadingana ianao, afaka misaoty ianao, tafavoaka velona ianao, tsy azo sakanana ianao, ary androany dia tsofina rano ianao a, tsisy olana asakana anao, tsisy aretina andravanao, tsisy devily sotasota ny fiainanao, fa androany loharam-pahagagana ho anao fanamasina. Io fanamasina io koa loharano fifoazana. Manomboka izao zany a, mirehitra ny Toriteny ny fifoazana. Hitina any amin'ny fiangonana manodidina izay misy anao any ianao, le fanamasina namangy anao teto sy nameno anao teto, hiaraka aminao any, hiaraka aminao any, irehitra amin'izay anao any amin'ny fotoam-bavaka maraina, irehitra amin'izay anao any amin'ny fandoavana mpafolo-karena, irehitra amin'izay anao amin'ny fanampiana ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny asa rehetra, irehitra amin'izay anao tsory vavolombelona, irehitra anao iteto tokantrano, satria nahoana mitondra fifoazana ny fanamasina. Zao manko le izy, tadidio tsara, raha mamakitsika nomeritoko faraika ambin'ny folo andiny fito ambin'ny folo, ny fanahy tao amin'ny sesy no nalaina dia natao tao amin'ny olona fitopolo. Inona ny tanjona amin'io? Mba ilay fomba fiasa Mosesy, lay fahendreny Mosesy, lay kapasité Mosesy no nafindra ny transferena ato amin'reto olona fitopolo reto. Ny Koritianina voalohany toko fahenina andiny fito ambin'ny folo dia miresaka amintsika ny amin'ny hoe fanahy iray amin'ny tompo izay miray aminy. Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny raika ambin'ny folo miresaka ny amin'ny hoe asa ny fanahy iray ary. Inona moa ny nataon'ny fanamasina efa nidina tamin'ny andro Pentecote? Inona ny vokatra zany teo amin'ny apôstôly? Tsy hoe falifaly tao fotsiny izy ireo, dia ny fampahery, dia namonomby, zay fotsiny. Tsia ny ely izy ireo. Filipo nidina tany Samaria, ny rehetra koa Samaria, zay nandeha dia ny ely dia ny Toriteny dia nanambara ny filazantsara. Zany ny vokatry le fanahy masina tamin'ny andro Pentecote. Zany fanahy zany ihany nidina eto amintsika zao, zany fanahy zany ihany niasa eto amintsika zao. Noho izany enganesa nataony tamin'izany mbola ho averiny iny ray tsy misy latsaka na dia iray azy amin'izao androntsika zao. Dia isy tanora be dia be i Toriteny, isy ray mpianakaviana be dia be iraisaina, isy ray mpianakaviana be dia be andeha hiasa ho an'ny tompo, ary ny fiangonana rehetra ifankaty iraisaina, ifanome voninahitra, ifanatsa, ifampahery, fatahorana an'Andriamanitra. Amen. Hafahafa le hoe namangy anay ny fanahy masina e, feno mihitsy zahay e, za tamin'iny tsy tompony tenako tsony, tena ozy aho hoe tsopo tokony ohatry zao foana isan'andro. Fa rehefa avy aho naninona nakaiza le izy, nakaiza ny fanahy masina tsy manifestation fotsiny, tsy
masiny fa tena afaka manao démonstration midémontre isanandro eo amin'ny fiainan'izay nandray azy hoe tiao veno fanamasiny tsy tafapetraka ao andeha hiasa andeha hitoriteny andeha tanteraka ten'Andriamanitra rehetra. Amen, 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 amen. Alleluia. Tsofina rano sady ny pasteur rehetra sy mpitondra fiangonana rehetra ny evangelista rehetra hitondra fifoazana any amin'ny toerana misy anao ane ty Pentecote 2024 raha ity. Tsy olana itsony re sanatriane zany, tsy olana tsony, tsy fahombiazana, faresena, tsy zany tsony, tsy fitaraina paorina fa mba voninahitra Andriamanitra mipopoka indray. Nahazo tanony fiangonana tatsy ananina, navita construction tatsy ananina, tombony isan'ny olombonjena miasa ato ny fanamasina mandeha mitoriteny ny sera rehetra ry pasteur oy dia tena nitohana ny fiangonana araka amin'ny maha izy azy. Amen, 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 amen. Alleluia, alleluia. Fanamasina loharanony fahombiazana, loharanony fandresena. Zavatra tsy vitanao rehetra hatramin'izay ho vitanao manomboka androany. Zavatra tsy nety rehetra hatramin'izay mety amin'izay manomboka androany. Angamba efa nanandrany ianao indimy inenina fa eseky foana aza matahotra mangalabana vaovao atreo amin'ny anaran'i Jesosy. Mety io satria ianao tsy mandeha rery miaraka amin'ny fanamasina ianao. Amen. Zay manatrika ady rehetra fandresena ny eno amin'ny vavanao manomboka androany. Misy devoly sady efa mangoronetana mitsoka amin'lefa mandositra tady lalana satria nahoana satria mpandresy ianao. Amen. Faran'izay lazaiko amin'ny loharano eo, loharano mpitahina. Mafy ny alleluia azafady. Hitany Jesosy mamonjy any Andriamanitra amin'ny alalan'izany loharano mahagaga zany. Amen. Alleluia. Dia mba mivoaka ray avy any tôbila dia mba misy logo any Jesosy mamonjy fohy be akorin-drano. Voaka avy any anankiray moto misy logo any Jesosy mamonjy. Amen. Dia profo fa eo ny fanamasina poipoika ny fitahena, poipoiky mba tsy ho hitatsony any amin'ny fiangona manodidina reny fil rouge noir kely le fampiasa amin'ny cheval de bois. Fa mba fitaovana manara-penitra mety tsara, tsy atahorana, tsy mampatahotra amin'ny mampiasa azy. Ho tahin'Andriamanitra Jesosy mamonjy mba nanasonao maty aminy. Dia nisa tokantrano, isa mpianakaviana, isa mbatan'olona, ho tahin'Andriamanitra, ho tahin'Andriamanitra, tahin'Andriamanitra. Alleluia, alleluia, alleluia. Jereo tsara ny amin'ny baiboly rehefa nidina amin'ny fanamasina. Vakio ny asan'ny apôstôly. Zao le anisan'ny andininy ankiray voasoratra ary tena mahafinaritra be eo. Tsy nisy nanana ny tsy ampy teo amin'izy ireo. Tsofirano le raha lahanao, raha vavinao, tsy anana ny tsy ampy anenao manomboka androany. Dia asiana amenina mafy be dia mba mifampitsikitsiky amin'izay moa azafady. Ampy ny fitafiana, ampy ny kiraro, ho avy tia ny rinina, ampy ny boty sera. Amen moa e. Alleluia. Na enimpolo taona azy ianao mbola manevanao tsara zany satria ny andro ngeririnina. Amen. Ampy ny sakafo, ampy ny ao atokantrano, ampy ny hofatrano, ampy ny ekôlasy, ampy ny raha jiaby. Oy Petera, ny zavatra rehetra dia efa nomeny herin'Andriamanitra ho anareo. Zavatra rehetra momba an'izao fiainana izao. Hita ny fanamasina hatramin'ny porte-monnaie anao,
hita mifanahy masina tamin'ny kontinao any amin'ny banky, hita mifanahy masina tamin'ny hainy-volanao, ny airtermonianao. Tsy ho diso anjara rehefa hipoipoiky io loharano-pitahina io, anana anjarany rehetra. Frigo anao zay nona nandritry ny taona. Misento anao isaka mba manokatra ty moa dia madidi manokatra n'ity fatonge tsisy lililina. Ozy le olona voan'ny sery hoe tsisy lililina. Asiany fanamasina fromage ao a, dia yaourta, dia ataony adaolo zay ilaina rehetra. Tonga zany rehefa miboiboika amin'ny fanamasina ho toy ny loharano hitondra fitahina eo amin'ny fiainany tsiraray avy. Halleluja! Mbola ho loharanoko ane ny fanamasina, mbola ho loharanonao ane ny fanamasina, mbola ho loharanontsika hatrany ane ny fanamasina, mbola ho loharanony Jesosy mamonjy amin'ny enimpolo taona ho avy ane ny fanamasina. Dia eto no amporisiana manao hoe ry Jesosy mamonjy io, ry Jesosy mamonjy io. Ataovy zay atamana ny fanamasina aminao hoe aza vela hialy izy e, aza votsitra, aza vela andao, tazomafy ny fanamasina. Enoy mafinaritra maindrany tantara-paombiazany Samson namono liona. Halleluja. Namono arivoarivo. Halleluja. Nanongotra vavahady. Halleluja. Halleluja. Ho potipotika ane ny liona rehetra mifanena aminao. Hoarotanao ane ny vavahady ny elo rehetra manodidina anao. Ahita faisana ane ny devoly zay mifanena aminao, na zato, na arivo, na manaly, satria velo ny fanamasina ianao. Fitino nampalahelo, mpitsara toko fahaenina amby folo, 5 sy 20. Toy Samson tamin'ny ray andro. Hetsika toy ny fanaoko teo aloha aho, ka ny tsy fatany. Fa efa niala taminy Jehova, efa niala taminy ny heriny, efa niala taminy le ositra, le fanan'Andriamanitra tao anatiny, efa niala taminy. Lozy zany ratsy ny toy ny tantara rehefa avy eo. Fa jereko Saoly nafinaritra koa ny andohany, nafinaritra ny ovafo, feno hery, saro-piaro nampiasain'Andriamanitra. Fa ny Samoela 2:4-20 dia mampiorokoditra ilay versy anankiray zay nilazany ny Baiboly hoe nomboka tamin'izany andro zany niala tao amin'ny Saoly ny fanahany Jehova, dia nisy fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra nidina tao aminy, nampahory azy. Lozy arasokafatsika bokin'ny Ezekela 3:20 dia zao nolazainy ty andininy ty zay mampatahotra indrindra. Ezekela 3:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Koa naseho ny fomba fanaony jangary, naseho ny fitanjahany, ka dia niombotra niala tamin'ny fanahiko, toy ny efa niembota ny fanahiko niala tamin'ny rahavavy ny aby. Zanak'Israely, ny Joda, ny fanjakan'Israely, nisy fotoana niala tamin'ny fanahin'Andriamanitra, nandao azy, tsy nitoetra intsony. Rahalahy sy anabavy, ry Jesosy mamonjy, zay nilazako aminao manao hoe ataovy zay atamana ny fanamasina eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiangonanao, eto amin'ny fikambananao, isan'andro tany mafy, aza vela hiala, aza vela hivotsitra, aza vela andao. Ary zay nitsofana rano anareo manao hoe tsy andao anao any amin'ny fanamasina, tsy andao anao any amin'ny fanamasina, ho aminao isan'andro any fanamasina. Amen. Amen. Inona ary ny tokony ataontsika? Mila mitandrina, mila tena mijoro tsara,
ary tena mila tena miambina tsara. Aza mirehare fa tion miavinavina ary indrindra matahoran'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Fantaro ireo karazan'ota 7 zay mety ho ataon'ny olona amin'ny fanahy masina ka ampiala ny fanahy masina. Raha mamaky tsika ny bokin'ny Genesis 9:7 dia nilazan'Andriamanitra ny karaktera ny fanahy masina. Dosoka fatsika Genesis 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy no makiko azy. Zafady ny andininy 7. Aroy Jehova, tsy mba hifandahatra mandrakariva amin'ny olona mifanahako satria nofiany izy ka 20 taona ny androny. Tsy mba hifandahatra, tsy mifandahatra. Tadidinao ny resak'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, marina eo mahasakizan'Andriamanitra ny Abrahama raha ny fona ho an'ny Sodoma sy Gomora izy. Fa izay mihitsy le karakteran'Andriamanitra. Izy ndre mandeha le niteny Isaia 2:20 avy oka ifandahatra io Jehova. Tadidinao ny antsoantson'i Jesosy, makanesa ty amiko, nareo rehetra miasa fatratra sy mavesatretana. Izy le miteny avy eo mbanana ny fiainana be dia be. Izy le miteny izao no lalana fahamarina fiainana, tsy misy makany amin'ny raha fa tsy amin'ny lalako. Fity karaktera unika amin'ny fanahy masina, tsy mba hifandahatra. Noho izany mila mitandrintsika, mila mitandrina, tena mila mitandrina. Reto ary tanisaiko aminao izy ireo. Voalohany Tesalonianina 1:5-7. Misy ny atao hoe famonona ny asa ny fanahy masina. Hoy ilay andininy anankiray eto manao hoe aza mamono ny fanahy. Mamono ny asa ny fanahy masina. Miasa izy, teny, mitarika, mandresy lahatra. Ota ataon'ny olona amin'ny fanahy masina. Fahatelo, Matteo 2:12-3:30, Marka 2:7-20, Luka 2:12-20. Io lay atao hoe blasfemia, teny ratsy ny fanahy masina. Teny ratsy. Misy mivantana fanahy masina ny miasa dia tonga dia hoy izy hoe fanahy mamitaka io, fanahy mandainga io, fanahy tsy izy io. Tsy izy io, teny ratsy zany, blasfemia zany. Dia indraiky dia mpanompon'Andriamanitra manana ny fanahy masina, ampiasainy ny fanahy masina, ampitenen'ny fanahy masina, zany teneniny ratsy. Blasfemia, fahadisoana lehibe. Ary io le nitenenin'i Jesosy amin'ireo andininy tany saiko ireo. Niza manoa teny manohitra ny zanak'olona azo famelan-keloka ihany izy, fa zay manao teny ratsy na blasfemia amin'ny fanahy masina tsy azo famelan-keloka na amin'ny fiainana ankehitriny na amin'ny fiainana ho avy. Mampatahotra zany. Fahaefatra, Hebreo 10:7-20. Eto indray nilazan'ny Baiboly ny amin'ilay hoe maniratsira ny fanan'Andriamanitra na ny fanan'ny fahasoavana. Maniratsira, mi-insulte, ota mety ataon'ny olona amin'ny fanahy masina zany, zava-dozo zany. Fahadimy, Efesianina 4:3. Misy ilay hoe mampalahelo ny fanahy masina. Mampalahelo, mety malahelo ny fanahy masina, manana fihetsem-po izy. Mety malahelo, mety malahelo. Fomba fiteny, fomba fitafy, fomba fitondran-tena, fomba fiainana, fanao mahazatsy. Mety mampalahelo.
Jesosy mamonjy eo nitaontsika hianatra ampifaly ny fanahy masina isan'andro aoko faly aminao ane ny fanahy masina. Alleloia. De raha izy omeo voninahitra izy ekeo ny fitariany akasitao zay ataony atso izy omeo lakasety amin'ny fiainanao fa izany loharan'ny-pifaliany ny fanahy masina. Hoy ny apôstôly ndry mandeha nanoratra tamin'ny fiangonana, sitraky ny apôstôly, sitraky ny fanahy masina sy izahay. Misy zavatra sitraky ny fanahy masina. Raha miady tsika nefa mpiara-mivavaka, mpiray tapo, samy hoany an-danitra, avaly azy ve zany? Ny rahalahy mamely ny tontolo ny faharatsiana amin'ny rahalahy namany, afinaritra azy ve zany? Malahelo izy tomany eo pahitana olona samy ray fanantenana nefa misara-tsaina, misara-kevitra, samy maka ho azy. Fanilikilika, fanao tsinitsinina, fampitsaratsara, fanambanimbany, fampiandrika endri-toana. Tsisy eto anivon'i Jesosy mamonjy ane zany zavatra tsy mahomby zany. Fanahy masina anesa efa niasa teto de mbola hiasa eto hitarika antsika marina rehetra ary amokatra be de be. Asio amenna zay manantena sy miandry an'izany azafady. Amen. Fa rehefa miray saintsika fankaty mpiara-miasa, tsisy tsy mifanaratsy, tsy mifamingapingana. Alleloia. Alleloia sady. Faly ny fanahy masina. Satry ny foana hamangy anao, satry ny foana hitsiditsidika anao, satry ny foana hitanao ampahery anao, satria mahafinaritra azy ianao. Amen. Fahenina asa apôstôly toko 5:7 eto ny lazana momba ny Ananiasy. Feno ny satana ny fony Ananiasy hoy Petera. Hany ka nandainga tamin'ny fanahy masina izy. Misy mandainga amin'ny fanahy masina. Mandainga. Matahotra tsy ho voaray batisy. Matahotra sao dia ho lavina ny mariazy. De mandainga. Lamina tsara, eny tompoko, eny tompoko. Normal la, eny tompoko, eny tompoko. Na dia tsy normal azy. Loza ho azy zay mandainga amin'ny fanahy masina. I Ananiasy nandainga tamin'ny fanahy masina. Loza ny efarany. Fafita. Asa apôstôly toko 5:7 eo akaiky eo ihany. Safira. Nitenena ny Petera hoe naka fanahy ny fanahy masina. Misy maka fanahy ny fanahy masina. Maka fanahy n'Andriamanitra. Tsy mety zany. Tsy fanao zany. Ota zay mety ataon'ny olona amin'ny fanahy masina zany. Eo amin'io asa apôstôly toko 5 no ahitantsika fa ny karazan'ota rehetra dia azo ny fanahy masina tsikafona amin'ny fotoana anankiray. Complice tao amin'ny Ananiasy sy Safira narangaranga ny fanahy masina. Fanahy masina ane andevina ny karazana fahotana miafina rehetra. Na iza na amin'izy eto amin'ny Jesosy mamonjy. Amen na ve zany? Angamba misy mieritreritra hoe tsisy mahita zany e. Tinge sady misy code secret, no misy code PIN, no misy inona ty izy? Empreinte digitale. No misy hidiny be dia be. Dia mieritreritra ianao
tsisy mahita sary mitanjaka ao anaty telefônina, mesazy maloto ao anaty MP, mesazy vetaveta ny anaty WhatsApp, dia mieritreritra ny olona fa afaka hiafina ao anaty kody, ao anaty mot de passe, ao anaty empreinte digitale. Hita amin'ny fanahy masina amin'ny atsipiriany amin'ny détail ny zavatra rehetra, ary malahelo amin'ny laza sy mampitandrana. Zany mahatonga ny batisa amin'ny fanahy masina tsy hidina ao amin'ny olona sasatsasany. Voasakana ny fitahiny, voasakana ny heriny, voasakana ny famanginy, inona no idirany ao? Zay tsy maintsy hialoavana fibebahana mialohan'ny andraisana amin'ny fanahy masina. Fiantsoana fanahy tsy hialoavana fibebahana, mety ho avy ny fanahy tsy voromailala nidika ao fa vorondolo. Ary ny résultat sy ny impact rehefa avy eo no hidefinira hoe iza le fanahy ao anatin'le olona ray sy ny raisiny. Ry Jesosy mamonjy, tiatsika Andriamanitra, tiatsika Jesosy. Raiso ampatsorana ny teniny androany, ndao tsika hanao fanekena sy voady amin'ny tian'io ty, ary hanao fanekena ho fanahy masina ho ataonay vavolombelona Andriamanitra androany, fa tsy hanota aminao zahay, tsy hamono ny asanao, tsy hanohitra anao, tsy hanao blasfemianao, tsy haniratsira anao, tsy hampalahelo anao, tsy handainga aminao, tsy hakafanà anao. Tomany Davida hoe aza manaisitra ny fanahinao masina. Hita ny loatra manko ny fiainan'ny Saoly, ny faharavahana sy ny fampitena, ny zavatoza zay no lalovany. Saoly maty tamin'ny fahafahambaraka, ny tambokiny sy ny tanonika teo amin'ny tendrombohitra Gilboa. Tsy mba maty Tapernady fa maty namony tena ny anjerany ny fetiny, ary dia zay fefarany tantara-piainan'ny Saoly. Natahotra Davida. Raha nataony tamin'ny Saoly zany mety hiatramiko koa dia hivavaka androany. Andriamanitra, aza manaisitra ny fanahinao masina ialako. Misy fiangonana, misy mpanompon'Andriamanitra, misy misionera be dia be malaza nampalahelo ny tantarany fiafarany ny fiainany, satria nialany ny fanahy masina, niloza ny fanahy masina. Tsy ho toy izany eny ianao ry Jesosy mamonjy, tsy ho toy izany eny ianao ry Jesosy mamonjy. Niasa taminao izy, namangy anao, nameno anao, hiaraka aminao isan'andro, hiaraka aminao mandrakarivo, hiaraka aminao hatrany hatrany. Amen. Ary zay tsy hanaovantsika kitoto sangisangy, iambenantsika tsara. Amen. Tsy ahitahirika na lalana eto anety ny devoly eto anivon'i Jesosy mamonjy, ho fermen'ny fanahy masina ny angla rehetrarehetra, ny anabavy voaro, ny ralahy voaro, fiangonana rehetra voaro, paster voaro, Toriteny Pentecote voaro. Tsy ahita lalana eto anivontsika ny devoly, fa ny fanahy masina amangy isan'andro, amangy isan'andro, amangy isan'andro, dia ameno antsika tsiraray avy amin'ny fahasoavana sy ny fitahiny rehetra. Amen. Amen. Tapitra ny toriteny, hiditra mitsotra antsika izao. Mafipelo ny aleluia azafady. Aleluia. Misy ty andin-tsoratra masina anankiray ty, Lioka toko fefatra, andininy fefatra amby folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galili Jesosy, dia niely tamin'ny tany manodidina rehetra ny lazany. Aleluia.
amen. Ifarany ty fotoany ty fisarahantsika eto a iverina amin'ny herin'ny fanahy masina ody any amin'ny toerana misy azy ny tsirairay avy ary manomboka androany ely amin'ny tany manodidina rehetra ny lazany Jesosy mamonjy foibe akorin'ny rano. Anako ako any atsinanana, anako ako any andrefana, anako ako any atsimo, anako ako any avaratra, ipakatrano sinina ny any lazany Jesosy mamonjy foibe akorin'ny rano. Idona tany Amerika sy Kanada any lazany Jesosy mamonjy foibe akorin'ny rano. Idona tany a Russie atrany amin'ny farany avaratra any fa misy fanahy masina eto, misy fanahy masina eto. Amen. Amen. Dia hivavaka tsika zao. Alleluia. Zao a amin'ity hariva ity aleo ny tanora rehetra, sekolerady rehetra androso aty aloha aty ary tsika lehibe kosa eny amin'ny toerana misy atsika no hanandratatsika ny tanatsika tsirairay avy ary tenena tsika anaovana fanekena androany eo anatrehan'ny tompo sy ny fanahy masina fa hitandrintsika ho arovantsika mihitsy ny fiarahantsika amin'ny fanahy masina. Ny zavatra henonao, ny fitafiana tafenao, ny fiainanao, fitondrantenanao, maizy anao rehetra, ny tontolo rehetra manodidina anao, manomboka androany tandremo apetao tsara ary fantaro fa tempolo ny fanahy masina kanao. Fanahy masina loharanoko atsoko ihany ny mpanompon'Andriamanitra aloha hiakatra ety daholo tsika mpanompon'Andriamanitra rehetra tsy akanavaka teny ankizy sy ny tanora aloha mandroso aty aloha aty miavaka tsara aton'ny rahalahy aton'ny anabavikely tsika rehetra kosa hitsangana. Fanahy masina loharanoko ataontsika izay irzay amin'izao fotoana izao. Rehefa vita nira dia meko an'ny pasteur Benja fitariana izany vavaka izany tsofitsofan-drano ny tsirairay avy. Tena fiay na kuyana fanahy tsy haiko ny aina tsisy anao avy fanahy masina mampiolona fanahy masina mampiolona balsama fanasitranana fanasitranana tonga se famantarana any Kristy sy olo masina
afaka atsika zao raha lasanaba ianareo tanora aoko fantatra reo fa hery ambony no ny hery rehetra ny hery mifanahy masina mila mifanahy masina isika mila mifanahy masina ny fiangonantsika ho tahin'Andriamanitra ny tanora rehetra ho feno ny herin'Andriamanitra ny lehilahy lehibe sy ny vehivavy lehibe ny sekoly lahady rehetra ho feno mifanahy masina Tompoandriamanitra ray zanaka ary fanahy masina manatona lalao amin'ny fona rehetra izahay manatona lalao amin'ny fanahana rehetra izahay isy herin'Andriamanitra lehibe mbola hiasa ao anatin'ny tsiraray ahy ho tahina ny tanoranay ny sekoly lahadinay ho vaginy ny fanahy masina hiasany fanahan'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra ajereo manokana andray aman-dreny jereo relahatra sy mivavy antsay aoka ny herinao namelo azy nisaniza manana olana nisaniza manana ritina ho felona ny herin'Andriamanitra izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary amin'izao fotoana izao Tompoandriamanitra vangio manokana ny mpalomponao rehetra ny mpitandrina rehetra sekoly ara-baiboly rehetra ny mpitoroteny mpanampy rehetra ny evangelista rehetra na iza manompo anao miantsehatra amin'ny asanao aoka ny herinao Andriamanitra ny asa aoka ny herinao ny asa ary anatsotra ny tananao sy ny sandrinao ianao ary hotsay aminay ny herinao Andriamanitra raiso ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao raiso ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao teneno amin'Andriamanitra manao hoe raisiko ny fanahy masina raisiko ny herin'Andriamanitra raisiko ny fahasoavan'Andriamanitra halleluja halleluja manato lalao zahay manato lalao zahay ary mandray lay vahiny lehibe lay vahiny manakaja mandray ny fanahy masina amin'ny mpolola mandray ny fanahy masina amin'ny fanantenana Tompoandriamanitra jereo izay ankehitriny tsy andalo fotsiny an'ity fiangonana itenao fa efa nomaninao ho felona ny fanahinao ty fiangonana ity manatena sy mino anao ao tompo masonao fa hiasa mahery ianao aneo fahatsaranao ianao halleluja amin'izao fotoana izao dia tonga amin'ny fotoana andraisana ny tsodrano isika amin'izao fotoana izao ary hosolotena nreto mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra reto dia ny filohan'ny fikambanana ny tsodrano anareo amin'ny alalan'ny fanahy masina izao ary ato amin'ny lanitra ny tanana dia raiso ny tsodrano rehetra avototra ho anareo amin'izao fotoana izao halleluja Andriamanitra tompo Andriamanitra mahery Andriamanitra lehibe araka ny tenin'Andriamanitra ho an'ireto tanora ireto ho tanora mandresy devoly fakapana tanora mandresy fitsangatsangana ho tanora mandresy ny rendrarendra rehetra n'izao tontolo izao ho tanora izay manana hery fanahy masina herinao Jesosy ny hery fanahy masina ho amin'ireto tanora rehetra ireto amin'ny anaran'i Jesosy ary ny devoly satana dia tsy anan-kely amin'ity batisa ity tsofoky rano reto tanora reto mba ho vita batisa dôly iova fo bebaka hiala anaty fahotana andray fanahy masina andray fanapa-kevitra vaovao amin'ny anaran'i Jesosy tena fiandako ianao fanahy tsy haiko re biaina tsisy anao o ave midina miroja mameno ny fo saina sy fanahy manao famenana tanora rehetra sao dia hitsodrano ny olo-dehibe indray tsika misy mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny ato pasteur ny tanora zany mahazo mipetraka dia ray aman-dreny rehetra mba miakatra aty mety miaraka aminao mipoketranao mazay na dia somary moramora kely azafady zava-maneno mba miato kely
tsika ray aman-dreny koa dia mila tsodrano androany manana mpanompon'andriamanitra anakorotsika zay deuxième promotion a mbola mijoro eto anevitsika pasteur arabe arsoa sy pasteur norbert mbola avy pasteur norbert tsinairay no ny falebiazana dia tsy mahatantsony a dia pasteur Jacques Gabriel avy eo azafaty ya pasteur arabe arsoa no eto anevitsika izao a dia nareo ray aman-dreny rehetra dia mangataka nareo zay mba ho avy aty reto no ray aman-dreninay a mpanompon'andriamanitra ray aman-dreninay pasteur ray aman-dreny sekoly biblika ary ray aman-drenitsika rehetra ireo amen pasteur Jacques Gabriel eny Ambomanga kely pasteur arabe arsoa avy amin'ny mahitsy mangataka nareo zay rehetra mila tsodrano ray aman-dreny a mila tsodrano anao mba ho tafavoaka ny asanao mila tsodrano anao amin'ny fambolena sy fiompianao mila tsodrano anao amin'ny varotra ataonao mila tsodrano anao fa tsy mandeha ny fiainanao dia mifandimby a ireo ray aman-dreny anakoroa reo a itsodrano atsika rehetra amin'izao fotoana izao zay zavatra rehetra ilanao tsodrano dia ireo ray aman-dreny reo a no ifandimby tena fianako ianao farana sy aikony fiaina tsisy anao o ave Manai masa luaran Manai masa luaran Luku Lukuti Ifadenya Saku lehilahy n'Andriamanitra ao amin'ny baiboly sy moa no nanarany io lehilahy io dia nanompo an'Andriamanitra ary rehefa nanompo an'Andriamanitra izy lehilahy mpivavaka tsara izy masina ny fiainany ary dia nilaza taminy ny fanahy masina ka ny teny manao hoe ianao efa nandroso ny taonany falebiazana mitanjaka mbola ao fiainam-bavaka mbola misy firaisiny amin'ny tompo dia nitoy dia hoy ny fanahy masina ianao a tsy hita fahafatesana mandra-pahitanao ny Kristy ny tompo ary zany lehilahy zany zao ny zavatra nisy izy no lay nitrotro an' Jesosy natolotra teo anatrehan'Andriamanitra tompony ahitany tsiray avy ray aman-dreny renim-pianakaviana tsy alao amin'ny tompo ianao faharitra mandra-pahitanao ny Kristy ny tompo itsenina an' Jesosy eny amin'ny rano lanitra ho atitra ihany ianao fotsy ihany ny volonao hitsina nify fa izao no izy fanahy masina ilay hitoetra sy hampaharitra anao ambany fahasoavana halleloia
izy zay nanao zany asa lehibe tao amin'ny fiainanao zany, izy no atateraka ny fahamarina rehetra eo amin'ny tenanao. Omeko ny ralako ny fitenenana. Alleloia. Nivoaka tany an-tany Egypta ny zanak'Israely eninetsy 20 taona miakatra ho any an-tany Kanana rehefa niala tany an-tany fanandevozana, ary nentin'Andriamanitra zanatoetra azy ny tany efitra. Nisy ny tsy sin-drano, nisy ny tsy sakafo, nisy ny ady, nisy ny problema maro isan-karazany. Tao anatin'izany ny sasany ny monomonina na medisiny nanohatra sy ny sisa rehetra ary nampalahelo an'Andriamanitra izany. Fô tapa-kevitr'Andriamanitra fa andriana izy ireo ny an-tany efitra mandritra ny 70 taona. Ary tanteran'Andriamanitra zany fa misy raim-pianakaviana tao, misy lehilahy tao Josoa sy Kaleba. Voalaza ny ten'Andriamanitra nanana fanahy hafa izy, ka ireo rehetra vao isy tany an-tany Egypta 20 taona miakatra eo Jehovah dia tsy nitova ny tany Kanana fa Josoa sy Kaleba rery azy satria tanteraka teo amin'ny fanarahana izy io Jehovah Andriamanitra. Dia raha Andriamanitra noho izany tafita somatsara Josoa sy Kaleba, ary Josoa aza dia men'Andriamanitra fahefana apiditra ny zanak'Israely hamitova amin'ny tany Kanana. Ny teny tsotra dia zao hoe niala tany an-tany fanandevozana io tsika ho any an-tany Kanana landritsika menakafy. Dia raha Andriamanitra angeny mba tsisy rianeniny hevitra tsika na dia misy aza ny ady fizan-toetra afakapana ary tsy isany ohatra ny taren'Andriamanitra fiten'Andriamanitra fa samba tahaka ny Josoa sy Kaleba tsika tanteraka tafita somasara any an-danitra fiainantsika rehetra. Dia raha Andriamanitra ho tahin'Andriamanitra ianao raim-pianakaviana hitarika ny ankonanao any an-danitra, tahin'Andriamanitra ianao raim-pianakaviana hitondra ny ankonanao any an-danitra. Dia fiteny fanamasoana sinerany etsika rehetra tahaka ny Josoa, tahaka ny Kaleba ary tahaka ny Kornelio feno fanamasiny sy ny ankonany. Tafika somatsarotsika ny Deutéronome 20 ho tanteran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ho an'Andriamanitra rery any voninahitra. Alleluia. Amen.